Bonjour daholo tsika rehetra ny tokantrano any a dia manonona ny fahasoavan'ny tompo sy ny fiadanany ho amintsika mandrakariva. Sotran'Andriamanitra lehibe indray tsika mbola meny tombonandro amin'ny teny ity ahafahantsika miara-mianatra sy andinika ny tenin'ny tompo. Mamarana lelesona zany tsika mikasika ilay apokalipsy toko 1:20 amin'ny teny ity izay mikasika ny amin'ny trompetra fafito iny izay ndresantsika ka rehefa vita zany zay dia hiditra amin'ilay ivom-besatry ny boky ny apokalipsy na ny fizarana fahaefatra izany. Alohan'ny zavatra rehetra nefa dia manasa antsika hiaraka hivavaka isika. Jehovah Andriamanitra iray io, Andriamanitra Abraham ianao, Andriamanitra Isaka, Andriamanitra Jakoba. Miantso ny anaranao zay raha amin'ity an'io mety izy raha nivavaka nenao any an-danitra any. Sotra ny tantaranao sy ny vimbinanao anay tamin'ny andro lasa iny. Sotra ny amin'ny tahinao anay, ny amin'ny anina sazy izay omenao anay isan'andro, ny amin'ny fahasalamana izay omenao anay, ny amin'ny tombonandro mahavelona izay omenao anay. Sotra Andriamanitra fa ny momba anay rehetra dia ompiratananao, ary raha tsy avy aminao zany dia zava-poana ihany ny fiainanay. Voninahitra ny eo anao ray, niderana eo anao, ny ajana eo anao. Kehitriny nefa izay ray dia manaritra ihany koa ny fifonana eto anatrehanao ny amin'ny fahotanay sy ny tsy fahamarinana rehetra. Ka ninona Andriamanitra mety fahotana vitanay teo anatrehanao? Na tamin'ny fiteny, na ny fisainy, na fitondratena, na mety tamin'izay nijerenay, na nenonay. Ninona tompo mety fahotana vitanay teo anatrehanao dia fonanay aminao. Mamindrafo aminay reto Andriamanitra ka mamelany elokarenao. Aokan'ilay ranao soa Kristy anadio sy anasanay tsirairay avy ka nafaka anay amin'ny fahotanay sy ny tsy fahamarinana rehetra. Ireo ka ny fanahinao Andriamanitra hitaridaranay sy halolaranay. Dia masiny zareo masina anao satria masina anao. Koa raha hianatra amin'ny teninao zay raha eo dia aoka ianao ny teny fa izahay kosa anginy. Eny mivavaka izay ho an'izay tsy salama amin'ny tokantrano any na amin'ny toerana izay noana izao ampianarana izao. Ao ny tazo mahery, ao ny Covid, ao ihany koa ny mety misy voan'ny pesta mihitsy azy, ao ny choléra, ao ny typhoïde na ny arety mandringana maro samihafa, ny cancer, ao tompo ny aretina andolava, ny fanina, ny tension, ny diabeta, ny aretim-bavony, ny arety tratra, ny asma, ny arety naty sy ny vai ratsy rehetra. Ninona tompo aretina mahazo ny olona izay mihaino izao fampianarana izao? Inona izay mety hoe tsy afaka nihaino azy tamin'ity an'ity no ny antony tsy fahasalamana dia aoka ilay Jesosy tompo ianao hanasitrana azy ireo. Ka aoka ilay diakapaka taminao Jesosy ilay manasitrana ny aretina rehetra no angatahanay hanasitranay amin'ny aretina rehetra. Ko mandidy ny aretina rehetra izay voalaza teo na izay voatonana ny tokantrano na mitrahana tany na ivavahana. Ninona aretina tompo ivavahana amin'izao fotoana izao dia aoka Jesosy ilay diakapaka taminao ny hanasitrana anay. Ka ny aretina rehetra izay nivavahana amin'izao fotoana izao dia aoka sitrana anay izany Kristy io no ny amin'ny diakapaka taminao. Dia iray ny naranao Kristy io ka lazay ny naranao ane. Dia aoka rehefa nainao mahery tompo anjaka aminay tsirairay avy. Aza velanina anjara koa amin'izao fampianarana izao na amin'ny tokantranonay na amin'ny fiainanay ilay ratsy. Fa ninona zanatsipika rehefa n'ilay ratsy hoentina manafika anay na amin'ny fomba inona na amin'ny fomba inona no ny fampianarana. Ninona sa ny devolo entina manafika anay Jesosy ka hoentina mampahory sy manakorotana. Dia ilay voniny izany no ny amin'ny rahany zanak'ondry sy ny fofinain'i Kristy. Lasa ny afo mandevona Satana sy ny asany rehetra no ny amin'ny rahany zanak'ondry sy ny fofinain'i Jesosy. Ravy Satana ny amin'ny rahany zanak'ondry sy ny fofinain'i Jesosy tsy manay-kery tsy manam-pahefana aminay na dia kely azy. Fa leviny Satana sy ny asany rehetra no ny amin'ny rahany zanak'ondry sy ny fofinain'i Kristy. Dia iray ny naranao Andriamanitra iray ka lazay ny naranao mena voninahitra ny hainao tompo hatramin'izao ka ho mandrakizay. Halleluia, halleluia. Dia hompilatananao iray no metrahanay fotoananay amin'ity anio ity. Koa dia mitenena raha io fa vonin-kiaino izay mpanomponao. Aoka ny fanahinao raha mpianatra anay ny fahamarinanao. Mefatoana feno izay raha io, mefaharetana izay, mezotom-po indrindra izay.
dia avakarainao ny teny fa zay ingina kosa inaran'i Jesosy tompona ny ratanay zovavaka izao re tetonatreanao aleloia amen voninahitra ho an'ilay mpanjaka ny mpanjaka sy tompon'ny tompo hatramin'izao ka ho mandraka izay fitiantsika kely ny lesona tamin'ny farany iny a dia irosindrentsika amin'ny lesona manaraka izany satria nyresantsika farany iny dia nresakitsika zany amin'ilay resaka hoe ny fitsarana izay nataon'Andriamanitra amin'ireo olona masina sy ny ratsy fanahy izany dia mino moa fitsarana ho an'ireo olona tsara fanahy fa le fanomezan'Andriamanitra ny valim-pitio azy ireo zany noho ny faharetana izay niainan'izy ireo tamin'ny fampahoriana izay nianjadian'izy ireo teto amin'ity tany ity ny fanenjena ny fampahoriana sy ny zavatra maro samihafa izay natao tamin'izy ireo niaritra izy ireo no ny tenin'Andriamanitra niaritra izy ireo ny fitandremana ny fahamarinana ka nomen'Andriamanitra an'ilay anjara valim-pitio amin'ny fotoana inona moa no anomezana anazy ny valim-pitio zany fa amin'ilay fiavian'i Kristy fanondroany amin'ny fotoana zany izay anomboan'ilay arivo-taona efa niresantsika teto mikasika an'izay ny lafiny anankiray fahandroa ihany koa ilay fitsarana zany dia zao hoe ny fitsarana ihany koa ny ratsy fanahy dia iza moa ireo ratsy fanahy ireo zany fa ireo lay manimba ny tany ireo lay manimbazimba an'Andriamanitra manao tsintsinina an'Andriamanitra ireo ary ireo lay lazaina ao amin'ny apokalipsy manao hoe tezitra ny firenena ozy izy noho ny fahatezeranao ireo zany le satria tonga le fanjakan'Andriamanitra dia tezitra izy ireo satria izy ireo zany no nanjaka teto amin'ity tany ity niaina tamin'ny fiainana ranofo niaina tamin'ny filana sy ny zavatra maro samihafa zavatra nisany nefa dia zao hoe nignoren'Andriamanitra izy ireo nanao tsinitsina ny fahamarinana izy ireo nampahory ny olona masina izy ireo ka Satana zany dia zao hoe Satana no nanjaka teto amin'ity tany ity izy no nanome fahefana izay tia nomena fahefana mampahory izay tia ny ampijaliana ary miaina eto amin'ity tany ity ny atao hoe fanjakany baroa zany samy manao izay fanjakana ao anatin'ny tsiralina zany tsisy fahamarinana ao anatin'ny injustice tezitra izy satria nahoana tonga ny zanak'ondry indray ny fanjakana io moa le araka ilay ohabolana nataon'i Jesosy nanao hoe nisy tany mboaloboka ozy izy dia zao hoe tany mboaloboka io nomen'Andriamanitra ozy izy le nisy olona nampiasan'Andriamanitra toy nisy mercenaire zany nisy mpiasa nomen'Andriamanitra hiasa ilay tany mboaloboka dia rehefa niasa ilay tany mboaloboka izy teo noboroboka ny tany mboaloboka dia inona ny zavatra nisy tonga ny tompon'ny tany Andriamanitra zany naniraka ny mpanompony izy aka ny vokatra novonoan'ireo mpanompon'Andriamanitra nokapohany napahoriany ary ny novonono faty mihitsy azy dia hoy izy Andriamanitra ho alefako ny zanako izy fa ngamba hiaino azy izy dia izy moa zany fa Jesosy Kristy rehefa nalefan'Andriamanitra ny zanany dia inona zavatra nisy ozy reto tia ny mpandova ndao vonontsika mihitsy dia ho lasantsika ny lova dia nyvonono zareo ihany koa Kristy dia ozy izy ny tenin'i Jesosy manao hoe anao ahoana kosa ozy izy ny ray amin'izany zavatra zany dia zao ho avo izy dia ho vonony avokoa ozy izy ireo ratsy fanahy ireo ka omeny ny olona izay anao araka ny sitrapony zany no ifehan'ilay tany mboaloboka dia ohatr'izay mihitsy tonga zany ny fotoana hoe tonga ny fitsaran'Andriamanitra tonga ilay fanjakan'Andriamanitra hoe vita ny fanjakanareo zany zao tonga amin'izay ilay fanjakan'Andriamanitra dia rehefa tonga ilay fanjakan'Andriamanitra dia andringanana ny ratsy fanahy tezitra ilay ratsy fanahy tia ilay mpandova fa tonga tsisy resaka zany fa tonga ny fitsarana ho anareo ka zay zany ilay fitsarana faharoa fandringanana ny ratsy fanahy dia amin'io hoe fandringanana ny ratsy fanahy io moa zany dia misy an'ilay teny koa milaza manao hoe hitsarana ozy izy izay maty ka ny fitsarana maty tsy amin'io fahatongavan'i Kristy voalohany io zany hoe hitsarana ilay maty fa ho arinan'ilay arivo-taona no misy an'ilay fitsarana andreo maty ireo efa niresantsika teto zany mikasika an'izy io zany fa tsy iverenantsika ntsony fa mba raha ohatra misy tsy naharaka dia mamerina kely ny lesona teo aloha mikasika izay izany ka ny zavatra misy zany dia ity manao hoe ho avy ity farany ity zany ka rehefa tonga ny farany dia zao hoe ity filazantsara ny fanjakana ity zany dia tsy maintsy toriana amin'ny zao tontolo izao
fanontaniana mipetraka dia ity manao hoe movy atsika ao anatin'ilay tombo-kasen'Andriamanitra, ao anatin'ilay faritan'Andriamanitra isika, sa ao anatin'ilay mpamindra faritany na mpamindra refy izany. Fa ho an'izay mpamindra refy rehetra dia zao fantatsika fa izy ireo no hiaran'io loza fahatelo io izany. Taraka ny tenerana izay fanaovantsika farany iny dia zao hitritsika amin'ity an'ito indray zany miresaka mikasika ilay hoe le tempolin'Andriamanitra tany an-danitra izay nosokafana. Inona ary ny antony nanokafana le tempolin'Andriamanitra tany an-danitra io raha verentsika vakina kely mikasika an'io zany. Apokalipsy 4:10 ny andininy 7:10. Apokalipsy 4:10 dia ny andininy 7:10. Toy zany le lesona eto. Dia inona ny zavatra bomba reto zany. Dia zao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary novahana ny tempolin'Andriamanitra any an-danitra, ka hita ny fiaran'ny fanekeny eo anatin'ny tempoliny. Ary nisy elatra sy feo sikorokorana sy horohorontany ary avandra vaventy. Dia amin'ilay tapany voalohany ihany izao no raisitsika zany aloha. Ary novahana ny tempolin'Andriamanitra any an-danitra, ka hita ny fiaran'ny fanekeny eo anatin'ny tempoliny. Ny zavatra hitantsika eto zany dia zao hoe miresaka fitsaransika eto amin'ilay tombo-kafise fahafito. Zavatra hita nefa dia zao hoe nosokafana ilay tempolin'Andriamanitra tany an-danitra ary hita teo ilay fiaran'ny fanekena. Fanontaniana mipetraka zany dia ity manao hoe inona ary ny ifandraisan'ilay tempolin'Andriamanitra zany sy ilay fiaran'ny fanekena amin'ilay fitsaran'Andriamanitra, inona ny ifandraisany. Dia hojerentsika ny fifandraisan'ireo zany fa misy ifandraisany lehibe zany ilay tempolin'Andriamanitra sy ilay fitsarana izany. Raha nianatra isika tany amin'ny fandrefesana ny tempoly dia aiza ao anatin'ny tempolo no mitoetra ny fiaran'ny fanekena. Satria ny zavatra hitantsika eto dia zao hoe novahana izy ny tempoly tany an-danitra ary hita tao izy ny fiaran'ny fanekena. Tao anatin'ny fandrefesana ny tempoly iny dia hitantsika io fiaran'ny fanekena io. Dia ny fanontaniana mipetraka hoe aiza ao anatin'ny tempolin'Andriamanitra ary no mitoetra io fiaran'ny fanekena io. Dia mazava ho azy fa ao amin'ny efitra masina indrindra zany no mitoetra io fiaran'ny fanekena io. Ka ny zavatra tiana hitarihana ny saintsika eto zany dia zao hoe io fiaran'ny fanekena ao amin'ny efitra masina indrindra io. Io fiaran'ny fanekena ao amin'ny efitra masina indrindra io zany. Maninona ary tsika nitarihana amin'io hoe maninona no io no asian'Andriamanitra amintsika ilay fiaran'ny fanekena ao amin'ny efitra masina indrindra. Satria ny zavatra misy dia zao io efitra masina indrindra io izay misy ny fiaran'ny fanekena dia zao tsy misokatra io efitra lamba misy an'io fiaran'ny fanekena io raha tsy indray mandeha isan-taona ihany izy io no misokatra. Ary indray mandeha isan-taona ny pretra no afaka mitsofoka amin'ny efitra masina indrindra io. Dia amin'ny fotoana inona ny tsofohany amin'ny efitra masina indrindra io? Dia amin'ilay fety jiosy antsoina hoe kiporo. Amin'ny teny jiosy izy kiporo ny antsoina anazy. Fa amin'ny teny malagasy izy raha raisitsika zany dia zao amin'ny andron'ny fetin'ny andro fanaovam-panavotana. Zany hoe amin'ny andro hitsaran'Andriamanitra ny zanak'Israely. Izay zany ilay hoe kiporo amin'ny teny jiosy. Dia kiporo io zany jugement io na fitsarana. Fa izy io zany dia zao fetin'ny andro fanaovam-panavotana zany amin'ny fotoana io zany Andriamanitra no hitsara ny zanak'Israely. Indray mandeha isan-taona. Dia izay zany ny zavatra hitantsika eto zany dia zao hoe ny fisokafan'ilay tempoly any an-danitra zany maneho an'ilay fiaran'ny fanekena zany hita eo dia maneho an'iza zany izay fotoana zay maneho an'ilay fetin'ny andro fanaovam-panavotana zany maneho an'ilay fitsaran'Andriamanitra ny vahoaka zany. Zay zany ny sary asehony eto. Dia raha mijeritsika ny fety jiosy zany dia zao amin'ny fotoana inona no misy an'io fetin'ny andro fanaovam-panavotana io. Dia zao misy rindrana zany ny fety jiosy. Ao ny Paska, Pentekoty, ny fetin'ny trompetra, ny fetin'ny andro fanaovam-panavotana, ny fetin'ny tabernakely. Fa io fetin'ny andro fanaovam-panavotana io zany izay andro hitsarana io
dia ao aorian'ny fetin'ny trompetra zany no anaovana nio andro ny fanaovam-panavotana io zany na io fitsarana io. Dia firy andro ao aorian'ny fetin'ny fitsofana ny trompetra ny anaovana nio andro ny fanaovam-panavotana io na le fitsarana, dia 10 andro ao aorian'ny fitsofana ny trompetra zany na ny fetin'ny trompetra ilay andro ny fanaovam-panavotana. Jerentsika kely mikasika an'izay aty amin'ny Leviticus 3:20. Jerentsika kely aty amin'ny Leviticus 3:20. Ahitantsika an'izay. Fa misy antony zany izy io. Misy antony izy io hoe maninona no ao aorian'ilay fitsofana ny trompetra no misy an'ilay fetin'ny andro fanaovam-panavotana. Leviticus 3:20 dia vakitsika ny andininy 7:20 ka hatramin'ny 5:20. Leviticus 3:20 dia ny andininy 7:20 ka hatramin'ny 5:20. Ary Jehovah niteny ta Mosesy ka nanao hoe mitenena amin'ny zanak'Israely hoe ny andro voalohany amin'ny volana 17 dia ho andro fitsarana ho anareo, dia fahatsiarovana amin'ny fitrofana ny trompetra ho fivoriana masina. Aza manao taon-javatra kory ianareo fa manatera fanaritra atao amin'ny afo ho an'i Jehovah. Dia ahoana izy? Ny andro voalohany amin'ny volana 17 izy. Zany hoe amin'ny volana 17 zany amin'ny taona jiosy no anaovana an'io fetin'ny trompetra io. Dia hoy izy, ny andro voalohany amin'ny volana 17 dia ho andro fitsarana ho anareo, dia fahatsiarovana amin'ny fitsofana ny trompetra ho fivoriana masina. Zany hoe io andro ny fetin'ny trompetra io zany dia zao hoe andro fitsarana io, fivoriana masina io. Dia amin'ny voalohany volana 17 zany no anaovana anazy io. Dia firy andro aorianan'io zany no misy an'ilay fetin'ny andro fanaovam-panavotana. Dia raisintsika indray eo amin'ny 7:20 ihany izy dia andininy 4:20 ka hatramin'ny 2:30 no vakitsika. Andininy 4:20 ka hatramin'ny 2:30. Dia zao mivaky ny teny. Ary Jehovah niteny tamin'i Mosesy ka nanao hoe ary amin'ny andro 10 amin'izany volana 17 izany dia ny andro fanavotana. Izy fivoriana masina ho anareo ary ampahoro ny tenanareo ianareo ka hanatitra fanatitra atao amin'ny afo ho an'i Jehovah. Ary aza manao raharaha akory amin'izany andro izany fa andro fanavotana izany, anaovana fanavotana ho anareo eo anatrehan'i Jehovah Andriamanitrareo. Fa ny olona rehetra izay tsy mety miory amin'izany andro izany dia ho fongorana tsy eo amin'ny firenena. Ary ny olona rehetra izay manao raharaha akory amin'izany andro izany dia ho fongorako tsy eo amin'ny firenena. Aza manao raharaha akory ho lalàna mandrakizay amin'ny taranaka-rehetra amin'ny faramandimby izany, eny amin'izay rehetra ho nenanareo. Ho tena andro fitsarana ho anareo izany, ary ampahoro ny tenanareo ianareo amin'ny andro 15 amin'ny volana rehefa hariva dia hatramin'ny hariva ka hatramin'ny andro hariva no hitandremanareo ny andro fitsaharanareo. Dia ahoana izy? Amin'ny andininy 17:20 ary amin'ny andro 10 amin'izany volana 17 izany dia ny andro fanavotana izay fivoriana masina ho anareo. Andro 10 amin'ny volana 17 dia andro fanavotana, fivoriana masina, zany hoe fitsarana koa zany. Ny fety jiosy zany dia zao, na Paska io, na Pentecote io, na fetin'ny fitsofana ny trompetra io, na fetin'ny fanaovam-panavotana io, na fetin'ny tabernakely io. Dia reny andro reny zany dia zao hoe andro fitsarana ho an'i Jehovah ary fivoriana masina ho an'i Jehovah. Zany hoe tahaka ny hoe sabata 17 dia andro fitsarana sy fivoriana masina ho an'i Jehovah. Dia ohatr'izay koa zany reny fety jiosy ireny. Ity nefa zany ilay andro ny fanaovam-panavotana na fetin'ny andro fanaovam-panavotana dia zao hoe 10 andro aorianan'ny fitsofana ny trompetra zany no anatanterahana anazy ity. Ka ny zavatra tianambara eto zany dia zao hoe ilay fetin'ny fitsofana ny trompetra dia mitondra ny afatra. Inona ny afatra hoentin'ny fitsofana ny trompetra? Voalohany aloha zany ny afatra hoentin'ilay fitsofana ny trompetra dia zao manomana ny olona ho amin'ilay fitsarana na manomana ny olona amin'ilay andro fanaovam-panavotana.
zay zany mianton'ilay fetin'ny trompetra rehefa tsofina zao ny trompetra dia manomana zany izy manomana ny olona manomana ny voakan'andriamanitra hoe ho avy ny andro ny fanaovam-panavotana ho avy ny andro hitsarahan'i Jehova ka zao mila miomana zany zay le hoe fitsofana ny trompetra dia ohatr'izay mihitsy le zavatra hitantsika ny amin'le fitsofana ny trompetra le fitsofanareo trompetra fito reo fanomanana ny vahoakan'andriamanitra fanomanana ny olona rehetra zany a hoe ho avy ny fitsaran'andriamanitra fa mila miomana zany hoe fanomanana zany ny trompetra manaraka zany kosa ilay fetin'ny andro fanaovam-panavotana zay andro fitsarana io andro io dia zao hoe manambara zany hoe tonga lay andro fitsaran'andriamanitra le fetin'ny andro fanaovam-panavotana zany dia manambara fa tonga lay andro fitsaran'andriamanitra ka rehefa hitsara zany andriamanitra dia zao io moa amin'ny lafiny tantarany zanak'Israely dia zao mitsofoka ao amin'ny efitra masina indrindra ny mpisorona amin'ny fotoana io dia ny vahoakan'andriamanitra rehetra miandro ivelany io manao le fisoronanao zany lay mpisorona manao fanavotana ho an'ny zanak'Israely ny amin'ny elony sy ny fahotany dia miandro ivelany ny zanak'Israely satria andro fampahoriana io andro io zany zay le teneny teo hoe ampahori ny teny anareo ianareo satria andro fampahoriana mangay ay zany ianao hoe amindra fo ve andriamanitra amela eloka ave andriamanitra voavela ave ny eloko dia ho an'izay voavela eloka moa zany dia azo famelan-keloka fa ho an'izay tsy voavela eloka kosa dia fitsarana mihitsy ny miandry anazy zany dia eo zany misentony zanak'Israely ahoana azo famelan-keloka ave amin'ity andro ity dia zay zany mahatonga hoe le fitoeran'le fiaran'ny fanekena zany eo amin'ny tempoly zay aseho atsika eo hoe rehefa novahanao izy ny tempoly tany an-danitra dia hita teo koa ny fiaran'ny fanekena io zany tsy hoe naseho fotsiny eo dia hoe naseho fatifatany fotsiny hoe io le fiaran'ny fanekena fa lay fisehon'le fiaran'ny fanekena io zany dia misy antony lehibe satria ny fiaran'ny fanekena zany a dia zao hoe manana ny anyraiky ny lehibe amin'ilay fanaovana fanavotana ho an'ny zanak'Israely amin'ny andro ny fetin'ny fanaovam-panavotana zany hoe ilay fiaran'ny fanekena zany manana ny asany lehibe eo amin'ny fanaovana ny fanavotana ny zanak'Israely satria eo amin'le fiaran'ny fanekena eo amin'le rakotry ny fiaran'ny fanekena no afafy le rahan'ny biby zay novonoana natao sorona ho fanavotana ny zanak'Israely satria rehefa manao fanavotana ny zanak'Israely zany amin'ny fetin'ny andro fanaovam-panavotana io dia misy biby vonoana eo misy omby vonoana eo misy osy vonoana eo dia le rahan'iny biby iny zay vonoana dia zao afafin'ilay mpisorona eo amin'ny rakotry ny fanaovam-panavotana azahoany zanak'Israely zany iny famelan-keloka sy famindram-po eo anatrehan'Andriamanitra jeresika kely aty amin'ny Levitikosy aty izy miteny an'izay Levitikosy 4:10 dia vakitsika ny 9:1 Levitikosy 4:10 dia vakitsika ny 9:1 dia zao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy ary mpanatony Arona ny vato-trombolay izay tao fanatitra noho ny ota ho an'ny tenany ka dia anao fanavotana ho azy sy ny ankonany izy dia hovonono ny vato-trombolay izay tao fanatitra noho ny ota ho an'ny tenany 4:11 dia angalany raha ny vato-trombolay ka afafin'ny fanondriny amin'ny rakotry ny fanaovam-panavotana eo amin'ny lafiny atsinanana ary ny eo anolohan'ny rakotra fanaovam-panavotana koa dia ho fafazany ny raha impito amin'ny fanondriny toizantsika hatramin'ny 9:12 dia hovonono ny osilahy izay atao fanatitra noho ny ota ho an'ny olona ka hoentiny miditra eo anatin'ny efitra lamba ny rano dia ataony tahaka ny efa nataony tamin'ny rahany vato-trombolay ihany no afafiny eo amin'ny rakotra fanaovam-panavotana sy eo anoloana dia anao fanavotana ho an'ny fitoerana masina izy noho ny fahalotony zanak'Israely sy ny fahadisoany dia ny fahotany rehetra ary toy izany koa nataony amin'ny tranolay fionana izay mitoetra eo aminy eo afovoan'ny fahalotony izany hoe le mpisorona zany rehefa mitondra raha ao amin'ny efitra masina inindro dia zao manao fanavotana ho an'ny tenany aloha izy ka ny rahan'le vato-trombolay iny
dia ataony ho an'ny teniny sy ho an'ny ankolany aloha afafiny eo am'rakotry ny fanaovam-panavotana ozy izy de rehefa avy eo izy mamony rano sy landra izy ho an'ny vahoaka any Israely rehetra noho ny fahotana izy ireo anaovana fanavotana ho an'ny Israely dia ataony tahaka ny nataony tamin'le rano vatotrombola eny nataony afafiny amin'ny fanondriny eo amin'ny rakotry ny fanaovam-panavotana ka inona moa le rakotry ny fanaovam-panavotana fa ny rakotra n'le fiaran'ny fanekena zany io antsoina hoe rakotry ny fanaovam-panavotana io ary eo am'rakotry ny fiaran'ny fanekena io dia misy anjely anankiroa eo zany miankohaka zany hoe ndray amin'ny lafiny anankiray zany dia ndray amin'ny lafiny anankiray dia mifanojo zany izy ireo dia mandrakotra ny elany ohatr' zao zany izy dia samy miankohaka izy mandrakotra ny elany ndray zany ndray eo aloha zany dia ndray ohatr' zao dia eo vonin'io zany eo le antsoina hoe eo ny seza fiandrianan'Andriamanitra teo amin'ny Israely zany hoe eo zany ny andry raoana na ny andry afo no milatsaka eo amin'ny tranolay fionana eo zany le hoe seza fiandrianan'Andriamanitra ka ny fanaovam-panavotana zany dia aiza natao eo amin'le seza fiandrianan'Andriamanitra zany no anaovana le fanaovam-panavotana ho an'ny vahoaka an'Andriamanitra ho an'ny mpisorona eo no anaovana ilay fanaovam-panavotana izany dia ilay raha zany dia zao ilay raha zay afafy eo zany dia manambara voalohany zany manambara le fitsaran'Andriamanitra satria le raha zany mampatsiahy fa hoe nisy biby novonoana teo natao sorona noho ny fahotaniny zanak'Israely voalohany zany dia zao hoe ny zavatra misy eo dia hoe fitsaran'Andriamanitra satria mampatsiahy fa nisy biby novonoana teo noho ny amin'ny fahotany zanak'Israely nanaovana fanavotana ho an'ny Israely faharoa manaraka an'izay ilay raha ihany koa zay nafafy teo amin'ny rakotry ny fanaovam-panavotana dia maninona maneho ihany koa ilay fahasoavan'Andriamanitra amin'ny zanak'Israely satria nahoana ilay raha dia manambara fa Andriamanitra mihitsy no mitondra ny fahotantsika zany hoe le raha afafy eo amin'ny rakotry ny fanaovam-panavotana izy zany dia hoe aterina eo amin'Andriamanitra le raha atsika anavotana atsika zany hoe Andriamanitra mihitsy zany no mitondra ny fahotantsika amin'ny alalan'le raha zay aterina eo amin'ny rakotry ny fanaovam-panavotana dia io le tandindon'ilay fanatitra nataon'i Kristy teo amin'ny hazo fijaliana i Kristy no fatsena teo amin'ny hazo fijaliana iny nitondra ny fahotany zao tontolo zao dia tahak'izay mihitsy le raha zany afafy eo amin'ny rakotry ny fanaovam-panavotana hoe hoentina eo amin'Andriamanitra ny fahotany zanak'Israely mba hahazoany zanak'Israely famelan-keloka sy famindram-po ka vokatr' zay fandraisan'Andriamanitra ny fahotantsika zay zany eo amin'le rakotry ny fanaovam-panavotana dia zao mamindra fo amintsika zany Andriamanitra ary rehefa mamindra fo sy mamela heloka antsika Andriamanitra dia maninona ny fiainantsika afaka miainao anatin'ny fiainam-baovao indray ny fiainantsika zany manombika eo dia rehefa vita zany fanaovam-panavotana io teo amin'ny zanak'Israely rehefa mivoaka ny mpisorona zany dia zao hoe misentony zanak'Israely ny fahitany zanak'Israely ny mpisorona mivoaka dia hoe voavela ny elontsika voasasany fahotantsika dia manino mandeha amin'ny fiainam-baovao indray ny zanak'Israely zany dia ohatr'izay koa zany itsika rehefa noraisiny Kristy ny fahotantsika dia voavela ny elontsika sy voasasy atsika ary manino mandeha amin'ny fiainam-baovao indray isika izany ka ilay fahamarinana zany sy ilay fahasoavana le fahamarinana moa zany ilay hoe fitsaran'Andriamanitra satria Andriamanitra mitsara amin'ny fahamarinana ilay fitsaran'Andriamanitra sy ny fahasoavana zany dia manino mifandray be mihitsy zany izy io amin'le fiaran'ny fanekena misy ifandraisany lehibe zany zany hoe tsy misaraka zany le fiaran'ny fanekena sy ilay fitsaran'Andriamanitra sy ny fahasoavana miaraka zany ireo ary raha mijery ngentsika ny zavatra hita ao anatin'ny fiaran'ny fanekena inona ny zavatra hitantsika eo anatin'ny fiaran'ny fanekena zavatra hitantsika eo anatin'ny fiaran'ny fanekena dia hitantsika eo ilay lalàn'Andriamanitra dia ny didy folo hitantsika eo le teny Arona izay nitsimoka ary fahatelo farany hitantsika eo ilay mana zany hoe échantillon-na mana zany sombina mana zay nalaina zany io ho fahatsiarovana teo amin'ny zanak'Israely hoe Andriamanitra nitany zanak'Israely
ireo zany ny zavatra telo hita ao anatin'ny fiaran'ny fanekena, ny lalàna, ny teny arona mitsimoka ary ilay mana izany. Inona ary ny hevitry le lalàna io? Lalàna zany dia zao hoe inona moa le lalàna dia le didy folo izany. Le lalàna zany aloha dia zao, le lalàna ao anatin'io fiaran'ny fanekena io dia zao tsy anampiana ary tsy analàna io lalàna io. Lalàna complet zany io, tsisy hoe niala ny sabata ka hoe ny soloana aladiny tao anatiny tao, na hoe niesorona ihany koa ny amin'ny hoe aza miankohaka eo alohan'ny sarin'ny zavatra voasikotra, fa ao anatiny io mitoetra io zany mikasika ilay hoe sarin'ny zavatra voasikotra izay niesorin'ny eglizy zany, fa complet zany io lalàn'Andriamanitra izay mitoetra io zany. De ny lalàna zany dia zao maneho ilay fahamarinan'Andriamanitra. Ny lalàna maneho ilay fahamarinan'Andriamanitra satria nahoana? Amin'ny alalan'ilay fahamarinan'Andriamanitra, amin'ny alalan'ilay lalàn'Andriamanitra no hitsarana, ary amin'ny alalan'io lalàna io no azahoana zany ilay didim-pitsarana ho an'ny olona anankiray. Hoe raha miteny lalàna manao hoe aza mangalatra nefa mangalatra ianao, dia ny lalàna no mitsara antsika zany. Ilay fahamarinan'Andriamanitra no mitsara antsika. Teny lalàna manao hoe aza maniry fananan'olona, aza maniry vadin'olona, kanefa mandika an'izay ianao, dia ilay lalàna no mitsara an'izay. Ilay fahamarinan'Andriamanitra zany no mitsara antsika amin'izay zavatra zay. Ka ilay lalàna zany maneho iny, ilay lalàna maneho ilay fahamarinan'Andriamanitra amin'ny fitsarany izany. Faharoa manaraka an'izay, inona ihany koa ny zavatra hitantsika? Nahitsika teo hoe eo ihany koa ilay hoe teny arona mitsimoka. Inona ny hevitry ilay hoe teny arona mitsimoka? Le teny arona mitsimoka izay hita ao anatin'ny fiaran'ny fanekena, hita ao anatin'ny fiaran'ny fanekena io ihany koa dia maneho ilay fifidianan'Andriamanitra. Tonga amin'ilay fiteneniny hoe voantso, vahoaka voantso, voafidy ary matoky. Maneho ilay fifidianan'Andriamanitra zany. Dia raha mijery sika any amin'ny Homery any, mikasika an'io resaka hoe teny arona mitsimoka io, satria any no ahitana anazy io, any amin'ny Homery toko fa manomboka any amin'ny 1:40 zany ka hatramin'ny 7:10 no misy anazy io. Dia inona zavatra nitranga teo amin'izany tantaran'ny zanak'Israely? Ny zanak'Israely zany dia nisy ireo loholona teo amin'ny zanak'Israely nikomy tamin'ny Mosesy sy Arona. Ny monomonina izy ireo nanao hoe nahoana ianareo no manjaka aminay ozy izy, kanefa isika ozy izy dia zao samy nofidian'Andriamanitra ozy izy, ka ahoana ianareo no manjaka aminay? Zany hoe tsy mety ho entin'ny Mosesy sy Arona intsony zany izy ireo, fa matsiaro teny izy hoe itsika efa mitovy. Dia nikomy tamin'ny Mosesy izy ireo, kanefa izay fikominy tamin'ny Mosesy zay amin'iza nikominy? Amin'ny Andriamanitra no ikominy. Dia nisy fandringanana moa tamin'izay fotoana zay. Dia eo amin'ny toko 7:10 dia ozy Andriamanitra mantsy an'i Mosesy sy Arona manao hoe asevo mivory eto anatrehako ozy izy ny loholon'Israely. Ka zao ny zanak'Israely tsy inona 12 nisan'ny zanak'Israely, zany hoe misy foko 12 zany eo amin'ny zanak'Israely. Ka ny andriana ozy izy eo amin'ny foko 12 dia aoka samy mitondra tena anankiray ozy izy isaky ny foko 12. Samy mitondra tena anankiray ozy izy amin'ny foko 12. Dia ny Arona ozy izy izay fokony Levy dia ataovy ampovoan'ny teny izy ireo ozy izy. Dia hoento ao an-tranon'i Jehovah ozy izy eo anatin'ny tranon'ilay fionana ireto eo ianareo. Ka zao izay tena mitsimoka ozy izy dia izy nofidiako ozy izy Jehovah. Natsofoka i Mosesy tao anatin'ny fiaran'ny fanekena ireo tenareo, dia ny Arona no mitsimoka. Ny Arona no mitsimoka. Jerentsika kely eo amin'ny Nomery toko 7:10 hitantsika an'izay kely angeo. Nomery toko 7:10. Nomery toko 7:10 dia vakitsika ny 5. Dia zao voasoratra eo amin'ny 5. Vakitsika ny 5 sy ny 9. Vakitsika ny 5 sy ny 9 toko 7:10.
allo vakiko amin'ny teny frantsay le izy fa tsy mitovy zany le dikateny amin'ny teny frantsay sy amin'ny teny gasy vakiko amin'ny teny frantsay le izy fa tsy mitovy le dikateny frantsay sy amin'ny teny gasy dia ho adika kely mikasika le izy ialana tsy ny kely mikasika ny zavatra zay zany dia zao ny teneny eo amin'ny dikateny frantsay toko fafito amby folo ny andininy fadimy dia ahoana ozy izy Jéhovah l'homme que je choisirai sera celui dont la verge fleurira ozy izy Jéhovah manao hoe ny olona zay fidiko ozy izy dia zao hoe izay manana ny teny mitsimoka ozy izy ny olona zay fidiko izy dia izay manana ny teny mitsimoka dia eo amin'ny andininy fahenina dia zao ny teneniny Moïse parla aux enfants d'Israël et tous leurs princes lui donnèrent une verge chaque prince une verge selon les maisons de leur père soit 12 verges la verge d'Aaron était au milieu des leurs miteny tamin'ny zanak'Israël ozy izy Andriamanitra tamin'ireo andriana teo amin'ny zanak'Israël manao hoe samy mitondra tena anankiray avy ianareo araka ny tranon'irenareo avy izy izy dia ny teny Arona ozy izy zao atao eo voany ianareo dia ahoana ozy izy eo amin'ny andininy fahavalo vakiko ihany koa amin'ny teny frantsay le lendemain lorsque Moïse entra dans la tente du témoignage voici la verge d'Aaron pour la maison de Lévi avait fleuri elle avait poussé des boutons produit des fleurs et mûri des amandes ny ampitso ozy izy zany rehefa avy napetraka tao amin'ny tranon'ilay fionana zany ray ireo tena 12 ireo dia zao rehefa nitsofoka tao zany Mosesy eo amin'ny misy an'ilay vavolombelona zany hoe teo amin'ny fitoerana masina indrindra dia ozy izy nanao hoe ny teny Arona no nitsimoka ozy izy ary naniry voankazo tsy hoe naniry voankazo fa naniry voa zany lasa nisy fleur zany lay teny Arona izany ary nisy amande mihitsy ara naniry tamin'ny teny Arona izany ka inona moa ny hevitra an'izy io zany ny hevitra an'izy io zany dia zao hoe araka le hitantsika teo amin'ny andininy fahadimy manao hoe l'homme que je choisirai sera celui dont la verge fleurira hoe ny olona zay fidiko ozy izy Jéhovah dia ny teny no hitsimoka ozy izy dia zao hoe le fifidianan'Andriamanitra zany io hoe Andriamanitra no mifidy tsy tsika zany no manendro hoe za koa efa mifidiny Jéhovah na hoe za hanao an'izao fa zao Andriamanitra no mifidy Andriamanitra malala ny olona zay ho fidiny ary zay fifidianan'Andriamanitra zay dia zao fahasoavana zay satria tsy avamiko zay na avaminao fa avamin'Andriamanitra zany zay zavatra zay fahasoavana avamin'Andriamanitra zay dia mikasika ihany koa ny amin'ilay fahatelo farany zay niresantsika teo amin'ilay hoe échantillonna mana zany na hoe sombina mana zay napetraka tao amin'ny fiaran'ny fanekena dia io indray zany maneho ilay fitahian'Andriamanitra ny Israely isan'andro hoe araka le tenin'i Jesosy manao hoe aza manany ampitso fa ny ampitso anany aminy aza manany ampitso fa ny ampitso anany aminy zany hoe Andriamanitra no miasa mitantanantsika isan'andro ka rehefa nanomeny mana zany Andriamanitra ho an'ny zanak'Israely dia ny zan'Andriamanitra toetra ireo zanak'Israely ireo manao hoe ino avy izy ireo anaraka ny didiko ve izy ireo sa anany ampitso ve izy ireo dia zao rehefa narotsak'Andriamanitra ny mana mofon-danitra zany io ho sakafo ny zanak'Israely dia hoy izy Andriamanitra mantsy ny zanak'Israely manao hoe omera ray isan'olona no alainareo amin'ny tokantrano zay misy ianareo tsy maka omera roa zany ianao fa marana zany le omera tsy maka omera roa ianao fa omera ray no alainareo isan'olona ary tsy azo atao ho tratran'ny maraina ny ambiny ozy izy fandrao aniry olitra dia ny zavatra nisy dia ity rehefa nasian'Andriamanitra naka an'izay rehefa ny fo maraina ny zanak'Israely iny le mofon-danitra zany tonga le mana dia zao tonga ny zanak'Israely samy naka ataony naka omera ray taony tendakanina dia tonga dia naka fatra be deaibe mihitsy tsy nieliny tenin'Andriamanitra fa nataony be deaibe ny anazy ka na nataonao be deaibe ary iny tenin'Andriamanitra dia miteny manao hoe izay naka kely ozy izy manana ny ampy izy izay maka betsaka ihany koa izy tsy hoe nanana ny oatra izy fa zao omera ray isan'andro no men'Andriamanitra isan'olona ho anareo dia ampy anareo zay taony tendakanina dia namahatra be deaibe mihitsy tendakanina tonga ny maraina tratra ny olitra satria tsy niaino an'Andriamanitra manino izy nanao an'izay
satria manany ampitso izy. Itsika zany amin'ny mahavoaka an'Andriamanitra dia zao hoe aoka tsika tsy hanany ampitso, hanany ho avy, fanana fahatokina amin'Andriamanitra manao hoe zay nge le vavaka nampianarin'i Jesosy manao hoe omeo anay anio ny anina sahaza ho anay. Omeo anay anio ny anina sahaza ho anay. Zany hoe angatahana amin'Andriamanitra zany hoe omeo anay anio ny anina sahaza ho anay Andriamanitra. Meny zay anjara anina isan'andro. Fa tsy eritreritra anao anangona be fa sao dia ho tratran'ny mosa reny. Andriamanitra no mianao. Mieritreritra ny anangona be anao maniry olitra iny. Jerentsika kely angely izy aty amin'ny Exodosy 5:10. Exodosy 5:10 dia vakintsika ny 4. Ahoana ozy izy ny tenin'ny tompo eto? Ary hoy Jehovah tamin'i Mosesy, indro izao handatsaka mofo avy any an-danitra ho anareo, dia hivoaka ny olona ka hanangona izay sahaza hoaniny isan'andro. Izahako toetra azy, na handeha hanaraka ny lalako izy na tsia. 5:10 dia izao voasoratra eo amin'ny 5:10. Izao ny teny izay nandidian'i Jehovah: samia manangona azy ianareo araka izay tokony ho laninareo avy, dia erany vata omera. Erany vata omera avy ho amin'ny isan'olona araka ny isanareo, samia mitondra ianareo rehefa ho an'izay ao andayany avy. Dia toy izantsika ilay vaky teny 7:12 sy 8:12. Dia nanao izany ny zanak'Israely ka samy nanangona, ny sasany nanangona be ary ny sasany kosa kely. Ary raha nafatrany tamin'ny vata omera izany dia tsy nananamby ny nanangona be, ary ny nanangona kely tsy nanana ny tsy ampy, samy nanangona araka izay fihinany avy. Dia eo amin'ny 7:20 dia inona ny zavatra nisy? Ary hoy Mosesy taminy: aza misy mamela sisa ho tramaraina. 2:20 kanefa tsy mba nanaraka ny tenin'i Mosesy izy, ka namela sisa ho tramaraina ihany ny olona sasany, dia niteraka olitra izany ka maimbo, ary dia tezitra tamin'ny olona Mosesy. Satria nahoana? Ny zanak'Israely dia mafy loha, mafy atoka, tsy manana finoana. Rehefa hozy Andriamanitra hoe vata omera ray isan'olona samy ao andayany avy no alainareo, dia araka ilay tenenina nanao hoe izay ary raha nafatra tamin'ny vata omera izany dia tsy nanana amby ny nanangona be ozy izy, ary ny nanangona kely kosa tsy nanana ny tsy ampy, samy nanangona araka izay fihinany avy izy. Zany hoe ny nanangona be zany tsy nanana ny oatra, ny nanangona kely tsy hoe tsy ampy ny azy fa ampy azy tsara iny. Fa ho an'izay nieritreritra ny ho avy, maka be dia be amin'izay mba mety manana vary mandritra ny herinandro ray amin'ity ohatra n'izany, maniry olitra iny. Satria ny zavatra tian'Andriamanitra napetraka teo dia zao hoe izah no ekinanareo, izah no fitahinareo. Aoka nareo hanana finoana amiko hoe izany miahanareo isan'andro, mame ny anina sahaza ho anareo isan'andro. Aza manany ampitso fa ny ampitso anany aminy. Izay ny fizahan-toetra napetrak'Andriamanitra amin'ny zanak'Israely eto. Taony nino fa taony tsy nino. Misy foana zany zay zavatra zay. Ka zay zany ny angatahany eto ino an'Andriamanitra, satria hoe Andriamanitra zany no manino no miahantsika isan'andro. Dia amin'ny 1:30 dia ahoana ozy izy? Ary ny anarany dia nataon'ny taranak'Israely hoe mana. Ary tahaka ny voandrafy izy, sady fotsy, ary ny fanandramana azy dia tahaka ny mofo misy tantely. Ny anarany izy nataon'ny zanak'Israely hoe mana. Zay zany natonga le hoe mana. Ka eo zany le zavatra hitantsika teo dia zao hoe raha miresaka zany sika le hoe mana, maninona moa no nasiana sombony tao anatin'ilay hoe fiaran'ny fanekeny, dia ho fahatsiarovana eo amin'ny zanak'Israely fa Jehova no nia an'Israely isan'andro. Nandritra ny 70 taona ny zanak'Israely tany anefitra, ny kapan'izy ireo tsy lany, ny akanjony tsy rovotra, ny sakafo ny Andriamanitra no miazy isan'andro. Dia fampahatsiarovana mba inonan'Andriamanitra zany, manao hoe Andriamanitra no miahantsika isan'andro amin'ny sakafo izay omenantsika.
izy zany no mitahantsika isan'andro ka raha vao miresaka zany sika mikasika le hoe fifidianana tamin'le hoe teny arona mitsimiko satria tsy tsika no mifidy fa Andriamanitra no tsy tsika no mifidy an'Andriamanitra fa Andriamanitra no mifidy atsika dia zao hoe fahasoavana avy amin'Andriamanitra zany zay. Miresaka ihany koa tsika ny amin'ilay resaka hoe mana dia miresaka le hoe Andriamanitra no miahtsika isan'andro mitahantsika isan'andro tsy amin'ny herinao na nitanjaka ao fa amin'ny fanahy koa Jehova. Andriamanitra no miahtsika isan'andro mameno ny anina ho antsika isan'andro tsy amin'ny fahaizantsika na ny fahalalantsika na ny fahendrentsika satria na ny hery zay hoentsika miasa ara dia mbola Andriamanitra no mameno zay hery zay miasa. Dia zao hoe fahasoavana ihany koa zany zay satria hoe Andriamanitra no manome zay anjara sahaza ho ahy isan'andro. Ka raha vao miresaka zany sika mamitana le zavatra hitantsika teo mamitana hoe maninona no hoe inona moa ny zavatra hita ao anatin'ilay fiaran'ny fanekena dia ny zavatra hitantsika tao zany dia hoe hitantsika tao le lalàna ny amin'ny didy folo, hitantsika tao ny amin'ilay teny arona mitsimiko, hitantsika tao ihany koa le hoe mana. Le lalàna zany maneho le fahamarinan'Andriamanitra satria amin'ny alalan'ilay lalàna zay fahamarinan'Andriamanitra no hitsarana antsika zany manao hoe aza mangalatra, aza mamono olona. Amin'ny alalan'io lalàna io mitsarana antsika zany ka ho an'izay mandika lalàna zany dia tratra mahazo ny didim-pitsarana izy. Dia faharoa manaraka an'izay dia zao hoe ilay fifidianan'Andriamanitra amin'ny alalan'ilay hoe teny arona mitsimiko satria Andriamanitra no mifidy atsika sy ilay mana zay fitahian'Andriamanitra atsika zay fahasoavana ihany koa ka ilay mana zany sy ilay teny arona mitsimika zany dia maneho le fahasoavan'Andriamanitra amintsika zany hoe izy no mifidy atsika ary izy ihany koa no miasa mitantana atsika ka mitahantsika isan'andro. Dia ny sary asehon'le fiaran'ny fanekena zany eto hoe maninona ny aseho le fiaran'ny fanekena dia satria maneho zany io ilay fitsaran'Andriamanitra amin'ny fahamarinany sy ilay fahasoavan'Andriamanitra zany amin'ny fanondrampony. Ilay fiaran'ny fanekena zany dia maneho le fitsaran'Andriamanitra amin'ny fahamarinany ary maneho ihany koa le famindrampon'Andriamanitra amin'ny fahasoavany. Dia izay no nahatonga le fitsarana hitantsika teo ambony kely raha miresaka isika hoe ny fitsarana hoe ny raha mamaky verenantsika kely le 9:20 amin'ny apokalipsia dia ahoana ozy izy verenantsika kely fotsiny amin'ny apokalipsia toko 2:20 dia ny 9:20 dia zao nivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Manao hoe ary tezitra ny firenena maro ary tonga ny fahatezeranao sy ny fotoana hitsarana ny maty sy hanomezana valopity ny mpaminany mpanomponao. Izay zany mahatonga le fitsaran'Andriamanitra. Inona le fitsarana? Ny fitsarana ny maty ozy izy sy hanomezana ny valopity ny mpanomponao. Ka raha vao miresaka zany tsika hoe le fiaran'ny fanekena dia mifandray lehibe zany io amin'le fitsaran'Andriamanitra satria le fiaran'ny fanekena zany maneho an'ilay fitsaran'Andriamanitra amin'ny fahamarinany ary maneho ihany koa le famindrampon'Andriamanitra amin'ny alehiben'ny fahasoavany. Dia izay no mahatonga le fitsarana teo hoe rehefa tonga le fitsarana dia zao omena ny valopity ny vahoakan'Andriamanitra satria ireo ilay nitandrina ny didin'Andriamanitra sy nitazona le fahamarinan'Andriamanitra. Ary faharoa manaraka an'izay kosa dia zao hoe fitsarana ho an'ny ratsy fanahy satria ireo ilay mpandika lalàna. Dia zay mahatonga hoe fitsarana ny maty ozy izy satria ny fiainatsika moka ny maty eo aminy, ny ranomasina moka ny maty eo aminy izy ho avy ny fitsarana an'ireo zany. Dia zao hoe le fitsaran'Andriamanitra zany amin'ny lafiny anankiroa zany io. Averiko tsara ilay satria zava-dehibe zany zay. Fitsaran'Andriamanitra amin'ny fahamarinany amin'ilay lalàna ary le famindrampon'Andriamanitra araky ny alehiben'ny fahasoavana. Dia Andriamanitra manome valopity ho an'ireo izay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy manana ny finoanan'i Jesosy. Fa Andriamanitra kosa mitsara ny mpanota na ny ratsy fanahy izay mpandika lalàna dia ireo no tratra n'ilay fitsarana ny maty izany.
ka io fitsaran'andriamanitra io zany dia zao tsy mitovy amin'ny fitsaran'izao tontolo izao raha mandehitsika eo any ampitsaran'izao tontolo izao dia inona ny zavatra mitranga any ampitsaran'izao tontolo izao ianao raha manome vola le olona na dia nanao faran'izay fahahotana be indrindra na dia atao faran'izay faharatsiana be indrindra sy fahabibiana be indrindra nataony manome vola ho ampitsara izy zany hoe tratra ny kolokolo ny mpitsara zany mahazo présent ny mpitsara afaka mahadidio izy fa ny olona marina indray no migadra ny olona marina indray no tratra ny sazy ny fitsarana ka le fitsaran'andriamanitra tsy araka an'izay zany fa fitsarana marina io dia izay zany ny sary eseon'ilay fiaran'ny fanekena hoe raha nisokafanao izy ny tempolan'andriamanitra dia hita teo le fiaran'ny fanekena satria maneho le fitsaran'andriamanitra le fiaran'ny fanekena araka n'izay fahitantsika teo izany inona indray ary ny zavatra hitantsika eo amin'le tapany faharoa izy io moa zany efa namaranantsika ny lesona dia verenantsika kely mikasika anazy io dia ho faranantsika le lesona izany kitsika kely le izy toko faraky ambin'ny folo dia ny andininy fahasivy folo tapany faharoa andininy fahasivy folo tapany faharoa dia ahoana izy verenantsika vakina aloha le andininy sivy folo voalohany mihitsy tsy maninona ary novahana ny tempolin'andriamanitra any an-danitra ka hita ny fiaran'ny fanekeny eo anatin'ny tempoliny ary nisy elatra sy feo sikotrokorana sy orory-tany ary avandra-vavety zany hoe taorinan'ilay nanokafana ny tempoly zany dia inona ny zavatra hitantsika teo nisy elatra ozy izy sy feo sikotrokorana sy orory-tany ary avandra-vavety dia io le efa nyresantsika faran'iny manao hoe io fitsofana ny trompetra fahafito ty dia mifandray amin'ilay kapoka fahafito na le hoe loza fahafito iny antsiko kely zany satria diso nisy labisoso kely ny zavatra nyteneniko tamin'ny faran'iny hoe mifandray amin'ny tombo-kase fahafito ozy izy aho fa tsy le tombo-kase fahafito no nresahana fa le loza fahafito zany na le hoe kapoka fahafito no mifandray amin'ilay trompetra fahafito izany ka inona moa fandraisany amin'ilay loza fahafito zany amin'ilay trompetra fahafito dia hitatsika eo koa io zavatra zay hitatsika teto amin'ilay andininy fahasivy folo teto hoe ary nisy feosikotrokorana ozy izy ary nisy orory-tany lehibe ozy izy sy avandra vavety dia hitatsika koa zany zay any amin'ilay apokalipsy toko fahinina amby folo verenantsika vakina kely mikasika an'iny apokalipsy toko fahinina amby folo apokalipsy toko fahinina amby folo dia ny andininy fahafito ambin'ny folo apokalipsy toko fahinina amby folo dia ny andininy fahafito ambin'ny folo dia ahoana ozy izy ka hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo ary ny fahafito dia nampidina ny tao an-doviny tamin'ny rivotra dia nisy feo maherin'ny voaka avy teo amin'ny tempoly teo amin'ny seza fiandrianana nanao hoe vita dia nisy elatra sy feo sikotrokorana ary nisy orory-tany mafy izay tsy mbola nisy toy izany hatr'izay nisy an'ny olona tetỳ ambonin'ny tany eny tsy mbola nisy orory-tany mafy lehibe toy izany dia eo zany lizy hoe zavatra hitatsika ary amin'ilay trompetra fahafito dia hitatsika ihany koa aty amin'ilay kapoka fahafito izany ka io moa vokatra ny lizy zany efa nyresantsika tamin'ny farany iny dia zao hoe vokatra le orory-tany lehibe satria mbola tsisy orory-tany tahaka an'izany ozy izy dia eo amin'ilay andininy fahasivy amby folo sy ny roapolo izy dia zao nyteneniny andininy fahasivy amby folo sy ny roapolo eo amin'ilay toko fahinina amby folo dia ozy izy ary ny tanàna lehibe dia vako telo toko ary rava ny tanàna ny firenena maro ary babilôna lehibe dia notsarovana teo anatrehan'andriamanitra mba homena azy ny kapokany divainy firetan'ny fahatezerany ary nosy rehetra nandositra ary nitendrombohitra tsy hita intsony vokatra le orory-tany zany ny anjera daholo ireo building be na gratte-ciel eraky ny firenena lehibe matanjaka rehetrarehetra reny zany tsy hisy intsony rava ny tour Eiffel rava ny tour de Montparnasse rava ny ireo building malaza be any États-Unis ireo New York ireo ny tour-ny Trump ireo rava mianjera ny any Dubai reny mianjera le any amin'ny Singapour le malaza be reny mianjera daholo reny zany mianjera daholo reny tour malaza be le tilikambo avo be reny firenena reny zany araka le teneniny teo hoe ary ny tanàna lehibe dia vako telo toko izy ary rava ny tanàna ny firenena maro ary babilôna lehibe dia notsarovana teo anatrehan'andriamanitra mba homena azy ny kapoaka ny divainy fahatezerany
ny fahatezerany de toy zany hoe ary ny nosy rehetra nandositra izy ary ny tena motra tsy hita intsony zany hoe nosy zany niala tamin'ny fitoerany tsy hitanao ntsony nanjavina ny nosy Sainte Marie nanjavina ny nosy île Maldives nanjavina reo any amin'ny Caraïbes reny nanjavina daholo zany reny ary ny tendrombohitra reny Alpes reny zany na ny Pyrénées nienjera daholo tsy hitany tsy afajavina nienjera ny Kilimanjaro nienjera daholo ny Mont Blanc nienjera daholo zany reny tendrombohitra avy be rehetrarehetra reny eo amin'ny 110 any ko ahoana ozy izy ary nisy avandra vavetiny latsaka avy tany an-danitra ho amin'ny olona tokony ho lanja talenty iray avy ary ny teny ratsy an'Andriamanitra ny olona no niloza tamin'ny avandra fa lehibe loatra izany loza izany dia io ihany koa zany apatsy ahiviny amin'le hitantsika teo amin'le trompetra fafito manao hoe nisy avandra ozy izy nilatsaka ozy izy mivoaka teo amin'ny 30 ozy izy nisy elatra sy feo ary kotrokorana ozy izy ary nisy ororon-tany mafy ozy izy ary nisy avandra ozy izy nilatsaka avy any an-danitra zany dia aty amin'le toko 520 izy dia miteny hoe nisy avandra vaventy ozy izy eo amin'ny 120 ary nisy avandra vaventy nilatsaka tany an-danitra ho amin'ny olona ho tokony ho lanja talenta iray avy ary ny teny ratsy an'Andriamanitra ny olona no niloza avy tamin'ny avandra fa lehibe loatra izany loza izany satria iza no mahazaka ny loza io mafy dia mafy zany loza izany raha mijery angentsika zany hoe efa eo zany ny feo sy ny kotrokorana efa eo ny ororon-tany mafy dia izay tsy tratra zay tsy matiny ny ororon-tany zany dia matin'ilay avandra vaventy le avandra vaventy nefa araka ny vandresantsika eny hoe ny avandra vaventy zany dia milanja firikilao ny avandra vaventy iray le hoe satria lazainy hoe milanja talenta iray ny avanja milatsaka avy any an-danitra iny dia izany talenta iray zany nefa milanja 49 kilo 200 grammes milanja zany talenta iray zany imagineo hoe ny avanja milatsaka avy any an-danitra zany 50 kilo ny mianjera aty aminao aty iza ny velona amin'izany izy milatsaka ohatra ny baolina ping-pong iny na baolina golf raha mianjera avany efa potika ny tomobile pepopepo daholo fa vao mainka avandra ohatrany hoe vary golona ray kilao iny mianjera avany amin'izay mbola miaraka amin'le force de pesanteur zany iza ny velona amin'izany loza nge zany zay ny mahatonga azy miteny ato amin'le apokalypsy toko 4 eo amin'le 7 jereo tsara ny zavatra teneniny apokalypsy toko 4 manao hoe ary ny fafito ny ampidona ny taondoviny tamin'ny rivotra dia nisy feo mahery nivoaka avy teo amin'ny tempolo teo amin'ny seza fiandrianana nanao hoe vita nisy feo nivoaka tany an-danitra nanao hoe vita satria nahoana iza ny mahajanona satria tonga ny fahatezeran'ny zanak'ondry vita amin'ny fotoana io zany dia zao tonga ny famonjena ho an'ny tsara fanahy ny asan'i Jesosy any an-danitra amin'ny mampisorona be azy dia vita ihany koa satria Jesosy efa midina etỳ an-tany zany raha ohatra zany amin'ny fotoana io anao fa tonga le loza dia zay anao fa aika tena marina liziko zay anao veakoaka hivavaka nga misy nga Jesosy any amin'ny tempolony any an-danitra ntsony anao fanavotanao anao tsy eo amin'ny tempolo Jesosy efa midina etỳ an-tanyko anangona ny olom-bavonjy anangona ny olona nofidiny mity zany ny varavara-pahasoavana amin'ny fotoana io fa tara loatra tonga amin'ny fiteny hoe tara loatra ny fitiavana hoay diso arina loatra ki tara vita zany satria Andriamanitra tsy mihany vavaka ntsony amin'ny fotoana ko izy rehefa nidina etỳ an-tany tonga ny fitsarana ho an'ny ratsy fanahy mpandika lalàna dia mirotsaka zany le loza fahatelo ho an'ny mponina rehetra ambonin'ny tany vokatra ny ororon-tany vokatra ny avandra vavety ny produit toksika rehetra milevina any ambanin'ny tany any bomba nucléaire rehetra miafina any ambanin'ny tany any reny centrale nucléaire namboarana électricité reny vokatry ny ororon-tany mafy sy ny avandra vavety ireo mipoaka sy trefitrefitra daholo reny rehetrarehetra reny zay mahatonga ny apôstôly Petero rehefa tonga zany fotoana zany dia ho levon'ny afo ny tenany zavatra rehetra ozy izy ho levon'ny afo ny tenany zavatra rehetra Petera 2:7-10 Petera 2:7-10 Petera 2:7-10 dia zao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Petera 2:7-10
fa ho avy tahaka ny mpangalatra ny andron'ny tompo ary amin'izany ny lanitra dia ho lasa amin'ny firemoromina mafy ary ho levon'ny afo ny tenany zavatra rehetra ka hodorana avokoa ny tany sy ny asa izay eo aminy. Ho avy tahaka ny mpangalatra ny andron'ny tompo ary amin'izany ny lanitra dia lasa mifiromoromona mafy. Io loa hoe mifindra ny tena menjera ny tena mohatra mifindra ny nosy ary ho levon'ny afo ny tenany zavatra rehetra ka hodorana avokoa ny tany sy ny asa eo aminy. Satria nahoana tonga ilay fanjakan'Andriamanitra, manjaka Andriamanitra, manjaka Kristy. Safidy roa zany no omenantsika. Na tsika mino zany dia mandray an' Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy ny fiainantsika manaraka ny fahamarinana voalazan'ny soratra masina. Na tsy mino tsika manao tsinitsinona an'Andriamanitra fa mandeha amin'ny filatsika sy ny fanindritsika ka minia tsy mijery dia fitsarana ny miandry antsika. Ohatra ange ohatran'ilay hoe sabata sy ny alahady, ny alahady any tazomo zany zay. Arak'ilay tenin'ny soratra masina manao hoe tany mafy izay anananao mba tsy hisiaka ny satroboninahitra ao. Raha fantatrao fa zay no mahavonjy anao dia fikiro zany zay. Fa nasehonao teto ny marina. Safidy zany ny ianao iny. Nasehonao teto mikasika ny hoe Jesosy maty amin'ny atsasaky ny herinandro, maty zoma. Maty amin'ny atsasaky ny herinandro araka ny soratra masina. Eo ny hoe maty zoma araka ny fampianaran'ny Eglizy. Fanontaniana mipetraka, hivoaka velona amin'izany ve ianao sa tsy? Tsika ihany dia afaka mamaly amin'izany. Fa zao ny olona marina no hivoaka velona amin'izany. Ny ratsy fanahy kosa fahafatesana no miandry azy. Ny fitsaran'Andriamanitra no miandry azy. Izay no mahatonga hoe ity filazantsara ny fanjakana ity dia tsy maintsy toriana amin'izao tontolo izao vao inona vao tonga ny farany. Izay no mahatonga antsika mitory an'ity zany fampahafantarana antsika ilay fahamarinan'Andriamanitra. Lasa ary zany ninona? Ny loza fahatelo. Tapitra ny amin'ny troisième étape ny bokin'ny Apokalipsy zany satria ny fahataperan'ilay troisième étape zany na ny dingana fahatelo ny bokin'ny Apokalipsy dia zao hoe eo amin'ilay manambarany amin'ny fiavian'i Kristy na ilay fanjakan'Andriamanitra sy fanjakan'i Kristy. Ankehitriny zany tsika dia miditra amin'inona indray? Miditra zany tsika any amin'ny dingana fahaefatra na hoe quatrième étape dia hiresaka zany tsika ny amin'ilay hoe pivot-ny Apokalipsy na hoe pivot de l'Apokalipsy zany na hoe nivimbesatra ny bokin'ny Apokalipsy. Dia hiresaka zany tsika ny amin'io dia tonga dia io zany hidirantsika amin'ny lesona manaraka hoe hiditra tsika zany amin'ny toko 12 dia hiditra ny amin'ny nivimbesatra ny Apokalipsy zany tsika. Hivavaka tsika marana ny fotoana ary dia horesahantsika manaraka indray mikasika an'izay zavatra zay zany. Hivavaka tsika. Jehovah Andriamanitra raha io mankalaza anao zay midery anao ary manome voninahitra anao. Misaotra raha io fa noho ny fahasoavanao no nahavitanay izany lesona izany. Dia raina mandrakizay ny anaranao raha hikalazay ny anaranao any. Manamasinanay ireny amin'ny teninao ny fahamarinana. Eny isaoranay ianao izay vita ary isaoranay ianao an'ko izay mbola ho atao. Aoka ny sitraponao ray ny tanteraka ny. Anaran'i Jesosy nanoratanay izany vavaka izany tao anatrehanao Tompo Ray Masina. Amen. Dia manao velomantsika amin'ny anaran'i Jesosy. Bye bye daholo ary.